Atody, Nosiratandrahary, Pilalon'ny Tantara, Ange, Noro, Voangy, Dodo, Faly ary Liva. Mpandray feo Randriamanantena Tokona Sandratra. Setra Ahoana Ronivo? Setra mitoejaza. Ahoana tsara hoe Ronivo? Bevoka? Eno ary setra, ary totaitra mafy a ianao e. Zanatsika ane zany e. Faly venao. Aza miteniteny foana eo ianao Inona no hafaly amin'izany? Andray setra, nahoana ianao no miteny an'izany? Satria mitady ampitondra zoga amintsy mihitsy ianao. Afantatro tsara nefa olona mivavaka ianao ry setra. Matoa tsy misaraka aminao ny baiboly kely ihany aposinao iny, ka mino fa tsy andaa zavatra vitantsika ianao lasa ho ary setra hoe vazivazy zany tena mangina ianao tsy vazivazy mihitsy zany. Ianao ve no miseho tsara amin'izay ataoko ny fiainanareo aloha jerena sy ampitaina amin'ny anay, zay vao tokony anery amin'izany zaza ao kibonao zany ianao. Andray setra, andray ianao ane nanoro sy nampianatra momba ny tenin'Andriamanitra ko nahoana ianao ndray no mandaha fenao ve zazavavy mahay vandoa voatariana ho atsy na ho aroa dia manaraka ohatry ny alika kely. Aiza nitsoatran'izao nefa ranao dia sahanao ve miteny izany amiko setra andray? Adinonao sahady ve ny tambotambona nataonao tamiko taloha zao resantsika zao tsenao mihitsy ny olona tokony ho valiko sy akako taranaka Ronivo fantatro ihany fa olona tsy mitovy sarangana isika nefa ny toky be dehibe nataonao tamiko no nahatonga varivariana sy vary lavo toy izao. Mieritsereta ihany setra fa mieritserety nao eritreretiko Ronivo. Ny anambady anao ve manofy ianao raha izany efa manana mirana ary ahoana tsara hoe ry setra sao dia vazivazy daholo zao teninao zao hoe tsy mino ary setra, tsy mino aho mino ianao na tsy mino dia zany no izy. Zany no tena tovavy mendrika fa tsy mba zazavavy tsy misy dika nohatranao zao. Azonao tsara ve zany tovavy mendrika zany raha tianao fantatra setra? Aza mbanibanina loatra toy izany aho na dia tsy tianao intsony aza na mahantra sy mavomavo azy zay dia mba manana ny maha-izy ana ihany raha eo amin'ny toe-tsaina ny jerena. Tsy mitovy aminao zao no izy Ronivo. Raha tena manana toe-tsaina mendrika tokoa ianao, tsy hiteratera-pona ohatr'izao. Tsy zanako io, azonao tsara zany. Mamboly ady amiko ve ianao zany no izy satria te hiala tsy ho rain'ny zaza atao kiboko. Mieritsereta tsara ihany anefa sao dia indray andro any aoriana any tsy ho zakanao. Tady tsara izay teniko izay, tady izay mitovy an'izany koa nge ny tenin'ny farasibako samy laza ho rainjanany daholo miatso tody sy ny sisa. Tingadala ay ve fa vao vitako toy izany koa zany farasibako zany zany Ronivo no atao hoe tovavy kely saina. Voatambatambazana vola sy lazana ndalana teny kely eo amin'ny baiboly dia adino ny anatra azo amin'ny ray aman-dreny. Toy izany koa ianao veloma koa ianao Ronivo mahay vandoa. Fitiavana olo mandalo ianao Ronivo tsy mba nandalo tao an-tsainao akory ve hoe za zao dia tokony hanambady ianao na nitovitovy aminao? Andray za mba fitiavana anao tokoa ary setra. Anika tsy tato an-tsaiko intsony ny fitaka dia fitaka izay efa nomaninao hotaizay karak'izay tratry ny heriko ny zanako na efa lavinao aza. Tsy maintsy veloko io na dia angataka eny amoron-dalana sasanatry zany mihitsy fa endreny atovy izay avelona azy fa zanako ao io. Eny zany fa veloma ianao. Ve io mipitany arabe iny tena izy ny faloha enjinako sady fa ela koa izay tsy nahitako azy zay. Setra andraso fa maika ngoaiza lany dia efa manao dimy maika ery toy pary
manao la salamaka ay aro aiza zany de efa manao dingan-dava mafy ohatran'izao e misy dia aleoko kely izy sy efa ilahy ihany de mbola mitoy ihany lesy ve hatramin'izao ny fanao lahy ka ivery lahy ary ve fa tsara mifikitra amin'ny olona ray tsy fantatra lahy akory momba azy nitotra ny fianakaviany raha mba izahany tokoa mbola tsy ka haninonako ka ninona ahoana ny tiany lalazaina aloha ka lasa ihany le tsy nisaiko hoe de tena raha tsy toetra daholo mihitsy fe reny tovavy marobe efa nirahana sy niterahan'ny lahy rehetra izany araky ny fidiriny lahy aza mosa aloha tsy ny teny an'izany hoe raha tsy daholo reny eny efa ahoana fa mba ampitahaina aloha lesy de zay hita fahandrininy saina midirana de mba ahoana ary aloha ny eritreritra lahy amin'ireny zanaka nateraka lahy rehetra ireny mba fantatra lahy sy mahafantatra ny lahy daholo sinona daola koa ary za mifanontaniany lahy zany sa za koa ny anaran'ny lahy anaovana ankety olty jereny lahy ngery ampitany arabe ry ry ve ka tsy nivy ve iny eny izy mihitsy iny ary zaza tantanany angamba lela zay fa hoe zanako nitsy ahoana lesy ny alalako azy alalahy ty saim-behivavy any eny e mety zanako ihany angamba nefa ay ve iaika ihany lafa zanaka lahy iny fa mahagaga ihany laha tika inona koa ny mahagaga ny lahy am'izany ahoana moa lesy ny tsy ahagaga lazay ny lahy fa tsy mila mahalala azy alahy sady tsy tokony ho fantany koa nefa de fantatra lahy fa zanaka lahy ihany tokoa sady tsy misy fihetseham-po kely akory nge amin'lahy zany zanga vehivavy mibe fihetseham-polo ty ny tena marina koa lesy de tsy te halala azy rehetra reny tena raha tsy saina mihitsy laha tika raha tsy saina lahy ihany mahatonga azy reny teto an-tany nefa de izany ve mba vavany lahy mikipy ve lasa mba tazany lahy tsara ihany fa misaringy bolotamba mihitsy ange nivy sy ny menaky ny an'lahy de tovavy tahaka an'ireny ve lesy ny tadavy lahovadiko aloha me aza mirediredy lesy ka za nge lesy tsy miteny hoe alay vovady fa mba hampio arabola am'izay fanabeazana tokony ho ataony ny zanakareo reny ange lahy sady de tena tsy tiany lahy mihitsy keo nge ny zazy iny raha izany nyreny niteraka azy nefa hitany isan'andro iny ka inona moa raha ohatra tsy fantany ary ahy ary aza hidirany lalalina loatra koa lesy amin'ny fiainako fa sisy mandreraka be marina fa komisery lahy fa tsisy mikasika any lany am'izany tsy hoe miditra amin'ny fiainany lahy lesy aloha fa mba misarika ny sainy lahy kosa ho amin'ny lalan'ny fahamarinana tadiony lahy fa tsy maintsy ho lehibe mantsy ange izy ireny ka mba mieritrereta ihany lahy tsy ahita dada hafa ho azy ve ny reniny asa natazany lahy fihetsiny toloana ty fihetsiny ahoana moa zany tsy de tsikaro filoatra raha vao natazana atsika toy izy de mivonjeny mbataina le zaza de lasa ny dify anaty olonany izy ka mba mety ho manana ny fisainany keo nge letsy izy efa fantany mantsy fa tsy tia azy sy ny zanany lahy de alao ny miala mba tsy hifanena am'lahy ka zay mihitsy koa lesy ny tena tadaviko alao lesy hifarany zany resantsika zany fa tia ny bus fa tonga veloma lahy mandra-piona ary letsy tena tsy napoizika ohatran'izany mihitsy ny toetsain'ilay zalahy iny marina aroka hoe tadiaviko izay nalena izy mianaka teo tena mahotsana ny mijery azy azy ka fanakaiza zady ary izy teo rere kosa kaika alao natonako mihitsy fa soa de tsy ho hita eo indray nivo manahoana mianaka manahoana tokoa fa nahoana ianao ry nivo milasa mihafahafa ampio indray tazako nareo mianaka de nanenjika anareo fa inona moa tokony anenjehanao anay mpangalatra ka moa zay aza miteny ohatran'izany ianao ry nivo tsy fahavalinao fa tena hoavana hanampy anao tsy misy fihetsaram-belatsy ninona zany ve ahoana moa ny inoko an'izany tsy voateo ve anao sisetra no ny resaka sy ny ome anay mianaka sanatria ry nivo ny ome anao mangoraka anao
ay efa ely izay sitrany sy nifakahita raha tsy voalo zao indray le teo iny ary gaka nandrefa nisaraka nareo ary dia tsy mijery akoriny zanany izy teny ny voateo mihitsy zany ay ve voananana nyity zanako ty a dia efa tsy niraraha intsony izy zany ve telo taona koa ne zay ataona morobary a ny mianatra sy ny manana ve afaka hiaraka mandrakizay da ty orina voatsapako zany aleo hoany zany tia fahoana mbola mianatra ve anao zao sa sy a izy ary nitaiza sy amelona ny zanako raha hianatra azo atao zany tia apetraka mireninao no zaza dia tohizana ny fianarana neny ane efa maty dia dadandray atramina hafatesany eny dia tsy mety salama tsara intsony dia za rery sisany manao zay asa kely hitako eny zay no mba fivelomanay telo mianaka palahelo tokoa zany rinivo dia inona zany zao no asa ataonao ataonao inona nefa mifahalalana zany sa hoentinao any amin'ny setra mba hifaliany ray sy omehezany tsy ho lazaiko anao kosa aloha zay ataoko nivo aza mandray ao fahavalo ianao efa nilazaiko anao zany ray sotra ny anadahanao mihitsy anampy anao raha misy azoko anampinanao mihitsy ange ny tena heritreritra tsy maintsy veliko ny zanako ribary ezaka arak'izay azo atao ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho toy ny faniriko sy ny fikasako tsara ny ezaka kasainao rinivo nefa na izany aza sakanana ny fanampiana tiako atao aminao tena vokatry ny foko zany misaotra reribary Andriamanitra ny hitahy anao sy anonotra zay ho laninao amin'ny fanampianana mianaka raha tsy sanatrika ho fakam-panatonina tao misetra tamiko ihany koa baiboly ene nentina mitahanahy nivo aza mitomany amin'izany ianao tsy mitovy izay setra dia hoe mpinamana aza matiko ianao fa hoana da mahatoky anao tokoa ka tsy maintsy mirotsaka ane ny ranomasiko rehefa voatohina ny ratry la izany aza nefa dia mbola mamerina fisaorana anao ihany ahy misaotra indrindra ribary misaotra eny ariry nefa mbola maimaika ko ihany moa zao fa oka ho manaraka indray toizana andresantsika fa o ary nefa mbola ao amin'le trano falena isetriny ihany ve mipetraka anao zao sa tsy eo intsony zay fa efa mifindra trano ka efa mifindra ity aloha ny adresiko raha ohatra tady ahy ianao aiza hoe dia ianao zay ary fa veloma iza moa no anaran'ity zanako ty raha tsy vadisy hoe mino veloma mino kely andraso aloha ty misy amidy biscuit avy aty amin'ny dadato dia mandra-piano nareo mianaka ataonao romino hoe tao tsy mianatra lesina fa mitanondrika fotsiny eo ambony latabatra eo lasa ho any saiko roneny hoe mba hay zara ndraiko ary iza andray inona ary nesanao saina amin'izany ny fianarana aloha ezahana mafy rehefa mahay sy tafity ianao dia ho sambatra lavitra noho ny fahafantaranao izay rainao azonao zany tsy roneny mba tiako fantatra mihitsy izay mba raiko izy mbola velona sa efa maty nahoana ny tsy mba nilazainao azy marina momba azy zao ary aleo lazaiko mba ampilamina ny sainao amin'izay amin'izao fianaranao zao vita ho ako ka miainanao ary mbola vao nitorotoronina tao akibo ianao anaka izany hoe vao nanana anao roa volana zany dia efa lasa ny rainao fa lasa izy ary neny ny lasa ny ampitan-dranomasina tsy hoe lasa ny ampitan-dranomasina izy ikorika fa lasa izy nandositra ka vao itenany dia tapahanao enao tsara fotsiny aho vao roa volana tao akibo koa ianao
dia efa lasa nandao antsika ny rainao ary lasa tsy veriny intsony tsy mijery maso akory ny fahaterahanao. Ahoana ary neny ny 17 taona zao hatramin'ny naterahako ka hatramin'izao dia mbola tsy mifankahitona. Izany teninao izany ka izany ny marina. Fa inona ny antony tsy niverenany? Niady ve nareo sa nisy tsy fifanarahana? Tsy maintsy nisy antony mantsy natonga an'izany. Tsy eny azo lazaina hoe nisy ady ihany. Saingy fahafantarako azy dia ady novolena ihany raha ny marina. Ady novolena hoana ary neny raha ny fahalalako azy rery miny dia ady namboarina mba hialana amin'ny didy sy andraikitra amin'ny rainjanaka amin'ny famelomana amin'ny fanabeazana anao zay. Tena izany tokoa very neny no heviny sa misy antony hafa? Izany mihitsy ka satria raha vao nilazako ny fisianao tao akipoko izy dia tsy nisalasala akory nanomboka nanao teny maharary tamiko. Efa mpivady ny ray trano ve nareo tamin'izany? Mbola vao mikarakara ny anao ny raha araky ny filazany aloha dia azo mifakampanahy zahay ka dia nanananao Fa 4 taona neny tamin'izany? Vao 17 taona mitovy amin'izao taonanao izao mihitsy. Eno ary neny tena mahaliana any hafantatra ny tantaranareo hatramin'ny andohany ka hatramin'izao. Ka izany voalazako anao izany eny fandeha Andrimino ny fiafarany iray dia izao hitanao izao tsy hita intsony izy. Izany rery neny ny tiako fantatra ny fankahitana voalohany ohatra hoe ny fankaty sy ny fanara-tsaina tsara ve sa nisy adiady kely ihany? Eny tsy misy antony tokony hanafenako izany aminao nefa mety tsy ho vita androany tonga izany olasaiko anao mendalana eny ihany sao mantsy tsy ho vity ty lesona sy devoir ataonao io. Ody ato hoe misy olona izany mety fantara hoe mba jereo kely. Aleo ary jereko hoay dada Tobary mandrosa ty atrano. Misaora rehetra ka manahoana raha nivo Zao salama tsara daholo ve nareo aty? Salama tsara daholo izay mianaka. Mipetrapetra re mipetra. Dia inona ny vaovao? Tsy dia misy fa matsiaro dia mamangy na reo tsinatsy mba tonga any amiko indrindra fa mino tsy afaka amin'ity fianarany ity rery dada toa angatsy efa masana izy ity zao tsara zany anaka izao mafy ihany raha mbola azo atao ka tady verivery saina ny fitadiavana indray neny izy Oribary. Zany ve? Izaho ny rainy marina ve zany ry mino? Tsy rariny kosa ve ara mba manontany izay raiko tsy mbola hitako hatramin'izay nenako dia ahoana ny navalinao azy? Tsy maintsy nilazaiko azy ny marina sao mantsy manimba ny fianarany sy ny fiainany izany na ny fisainany koa aza. Izay tokoa aloha ataovy tsara ny fianarana anaka fa aorinan'izay dia video indray izay tadiavana ny rainao Izao rery mino mbola betsaka ny zavatra tsy fantatrao na dia ny mahatonga anay sy Bary tsy hifankafoto izao azy. Tsy azoko. Inona ny tian'ny olazaina? Ianao koa anaka. Izay teny ranivo izay indray zao dia ampiasa sainanao. Fa mbola misy inona indray koa ary? Izao rery mino tsy iza akory io dadatoanao io fa namany setra rainao ihany. Ahoana tsara? Zany naman'ilay hoe raiko ve? Fa tsy mpianadahy akory ve anareo sy dadatoriny eny no heveriko fa cousin sy cousine? Tsy anaka tsy izany nefa kosa izy aloha nahatoy izao anao niantoka amin'ny fianaranao nanomboka hatreo amina kilasy 5 ianao ka hatramin'izao. Tena marina ve izany lazain'ny izany ry dadatoa? Fa tsy mino n'izay lazaindrenao anga ianao ry mino feno zava-miafina sy mampalahelo ny fiainanao ry neny ka
matoky anareo fa tsy isy zavatra feninareo atsony. Tsy misy zavatra nafenina ianao mihitsy re. Izay mihitsy izany hoe zao raha vonilozany setry nivo dia nampalelo tanteraka no nahita azy, tsy ray tsy reny tsisy nizaniza mba azony anteherany. Kanjo taoriana kely nandozany setra azy dia tsy mipetraka tao amin'io trano mipetrahany tao ntsony mihitsy izy. Voatery tsy maintsy niala tao ahy i setra mantsy nandony hofatrano tao sady tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarako ka dia nidina tany ambany vohitra tany amin'ny fianakaviany dada. Ka izay mihitsy ny tsy nahitako azy tsony. Kanjo moa tapoka indray no nahitako azy teny an-tsena indray andro no nitantananao romeno tateriny efa ela indray zany saika tsy nino an'izay nilazaiko izy nefa moa resy lahatra ihany ka dia nitantarany fiainana izy. Asa tsy dia nanaoana loatra ny voalazany fa nataony mba azahoam-bola namelomana sy nampianarana ianao. Ay ve? Zany Mifaasa inona nataony neny tamin'izany? Asa manasa lamba retsy sy irakiraka miantsena koa dia tsy nipetraka tany ambanivohitra tsony vetsika tamin'izany? Satria efa nialehibe ianao tsy maintsy mianatra dia voatery nitady asa mba tsara fanahy koa moa ilay olona nesako ka afaka nanatitra sy nakanao vao mamonjy manao ny asa fanaoko. Ny tena mampalelo ary miny dia ny fahitako ny fiainanareo tena tsy zarizary mihitsy. Izay ny tena nahatapa-kevitra hanampy azy ary andray azy ho toy ny anabavy reta-po amiko mihitsy. Ve izany no tena zava-nisy ry dada toy? Ny zava-nisy anaka. Ary mba taiza kosa ny raiko tamin'izany fotoana izany? Tsy taiza kory izy tsy taiza izy fa teny rehetra teny ihany sady tsy mbola ndray tamin'ny zavatra nahazatra azy. Ny tsy fantany hatramin'izao dia ny fifandraisana misy eo aminay sy ny voreninao. Za koa aloha efa mba nahatazana azy ihany saingy mitady lalana hidifina mba tsy hifanena aminy izany. Tsy afeniko ianareo koa fa efa misimisy ihany ny zanany naterany tany anelakelan-trano rehetra tany. Tsy nanafienany an'izany kanefa dia tsy nijereny akory ny reny na ady iray azy. Efa nilazainy tamin'ny fotoana sarahanaiko io izany. Ay, Ny fara sy izany bako izany efa niterahany daholo. Marina izany ka. I Mahefa no anarany zanany tamin'ny fara. Ny zanany tamin'ny bako indray kosa aloha tsy haiko ka fa atao hoe vavy io zazy io. Mampalahelo daholo mba manolotra kely ny Mahefa ihany indraindray rehefa mba mahita azy eny. Miasa ve Mahefa satria raha ny fahalalako azy dia efa lehibebe ihany izy raha mbola zokony mino. Eny efa lehibe ihany tokoa Mahefa saingy raha ny fahitako azy dia tsy miasa izy aloha ka toa mivezivezerany tsena eny izy no tazako indraindray. Ny zanako bako indray dia tsy mbola hitako mihitsy. Mahay bako azy ange dia tsy mbola nifanena tamiko mihitsy hatramin'izay dia. Fa hono hoy bary teo hoe mivezivezerany tsena Mahefa. Izany hoe Tsy fantatro ve hoe inona no ataony? dia tena tsy fantatro mihitsy. Nefa toa mampiahiahy ihany indraindraika. Mikasa ny anara-maso azy ihany saingy ny fotoana mihitsy ny tena tsy misy tena mila mpanafitra ny ankizy. Rariny aloha ianao raha hoe miahiahy azy bary amin'ny mahapolisy ianao Tena diso riva loatra zany. Be loatra koa ny asako androan'izay ka tsy maintsy ny fitaina nefa vo afaka nody. Bus koa ty tsy misy tsony. Ny lalana mangina be dia ary izy akory mipetraka moron-dalana ireo manenina amin'ity andro efa hariva be ity. Oaily tena olona fantatro ty. Aleo moa dia arabainy. Manahoana tompoko? Manahoana ry se Salama ka. Ay fe Mahefa ary manino ny eto?
mba mipetrapetraka makarivotra arivariva ary to ariva vodina koa ianao zany nisy asa tsy maintsy ny votaina ry zay dia tsy nahita bisotsony io ay ve ary sao dia mba misy sosy kely alohany aminao any sosy tena raha maka mihitsy azy zany ko tsy zany fa tsy nahita kandrandro any andraso aloha misaotra indrindra re tsy misy fisaorana ry zay zay fa manaraka indray eny ary fa dia veloma ianao fa izy indry maefa olona fantatro endrika fotsiny iny saingy tsy fantatro hoe iza isaka ny mahita izy dia tsy maintsy mahame vola kely afony vola kely ohatrinona zany trinako eny indraindray ary izy manomehatra migalarona mihoatra aza kosy ve tsy fantatro mihitsy nefa ny antony anomezany ahany zany vony ko nahoana nefa raha ntanina izy aiza koa ny misy olo ame volanao fotsiny amin'izao eo nefa tsy fantatro akory ny antony sao dia mba sipahambofinareo ary iny aza dia miteniteny foana eo anao ry vony asa tsy manao sipy zany ny reniko fantatro tsara ne ny toetrany ka mahagaga ihany angery maefa tsy afianiko ianao ry vony fa mantra ne izay na izany aza hitako fa vehivavy manaja tenina eny ary mivavaka ihany koa ary aza manao sopotaka azy re ianao ay hoe mpivavaka ny reninareo ianao nefa tsy mba ohatran'izany fa nahoana marina zany saingy mahantra zay mesaka ny mba mitady asa ihany fa tsy mahita ny antony moa dia tsy fananana fahaizana ihany fijeriko anao ngery maefa tena tovolahy maditra eny marina ny teninao ry vony maditra tsapako ane zany fa ny tsy tatiko kosa aloha dia ny faniratsiran'ny olona ny reniko manaja azy satria nahitako masoandro izy sady tsy manatra afa-tsy izy koa ne ay azafady rery maefa fa dia mba lasalasa fotsiny mitovitovy amin'izany toetra ny renareo izany koa nge ny toetra ny ninina ry maefa ny tsy tovizatsika fotsiny eny ry vony dia zao ninona ianao mbola manana ray aman-dreny fa ny akosa ny ay neny ihany sisa mafy ane ny mahazo anay vo velona zay maefa zay sy nendrery koa nge miara-mipetraka ay ve fa onoa aiza ny rainao zao voananana o neny dia lasa tsy nijery any nentsony koa ndraiko izay fa lasa iza nandao an'neny moa iziko ary dia tsy hita ntsony hatramin'izao tsy mbola hita amin'ny masoko kory izany ndraiko izany tro maefa mitovy ihany zany sika ry vony za koa nge mbola tsy nahita maso an'izany ndraiko zany hatramina kely aka hatramin'izao za lehibe zao ay ve dia iza ny mamelanao sy ny reninao zay mianaka ihany ka tokony ho tafita nge ary vony saingy anao ny tsy fahampiana moa dia tsy maintsy manao an'izay tam-bola na amin'inona na amin'inona ineny no mikarama kely mikarama manasalamba nefa dia kely tokoa aloha ny vola azony amin'izany tsy ampy anay ko izay manasalamba veko ary nenao dia ina ny ataonao azo ny vola tsy mahita mihitsy ohatra zao foana isan'andro eo indrindra ne ny tiako resahany tiana ho resahana ahoana koa zao manaiky an'izay olona zaiko ve nefa aloha ianao lazao aloha ohatra resaka tsy fantatra kory ve dia hoekeko ka resaka fitadiavam-bola ane le izy sady mila mampiasa bokony kely zay ihany aiza koa ny avitako an'izany ianao ny bokony totondronao indray mandeha fotsiny angamba dia mahatorana olona andao rehefa mifanampysika tsy maintsy mahita sika angiakaina rery mino fa sao dia tratralina loatra sika efa mba miezaka mandeha mafiana angiarina eny fa mavesatra loatra koa reto vomangaso mangazo etiko reto ka mila tsy zakako aiza ry oetiko indray reo ity vary amin'ny gony ty aloha ty oetinao efa mavesatra ihany koa nefa izy ty sa ahoana aleo etiko ihany ty ka isika koa nirina eny diso ariva loatra vao niala tany ambanivohatra ka atahoana retsy za rary mba misy an'io tanin'ny dada sy neny io mba azo mena olona amboleny isasahanako marina aloha izany mba nisy anampinampy ny fivelomantsika
Zany mantsy hoe ny fitondrana azy makaty amintsika fotsiny teny somary manahiranako. Izao mafy any aloha retsy ny meny fa tsy misy mafy tsy laitry ny zoto a. Neny a misy olona mipetraka ireo amoron-dalana ireo. Iza retsy zany retsy aloha retsy iny fantsangana ndray ny tenakeo voandalana matahotra ndao iverina ka eno a ohatra ny tao hafahafa tokoa reto vetsiny nefa aza matahotra anaka fa izay manao ny marina tsy mba matimaty vona. Tena olon-dratsy mihitsy ireo ka marina raha tsy matahotra andao a fa aza dia matahotra loatra ry mino a mivavao ampo mangataka fa mijena amin'Andriamanitra toy reny efa nampianarika ianao reny anampy antsika izy. Reto fa manantona ny aza nandrasantsika fa mimana ry vony a. Maefa ahoana e? Ary tao vehivavy anankiroa mitondra entana be dia ohatra ny avy any ambanivohitra izy zany. Ka maninona moa e? Reny ny tena vola be nge. Alaina aloha izay vola any aminy rehefa tsy misy ny vola dia alaina indray ny entana. Maefa so de mitsangana rangafa aza mena ena fotsiny eo a. Tsy Maefa tena ngotrany saka to tena ohatra ny mampalahelo reto mijery azy jere sady ohatra ny reraka be efa mila tsy afaka mamindra tsony. Aza sina fangorahana reny fiainany sika nga momba nisy nangoraka raha anao na tsy nahita hoanina ka ary aza mikozy tsony rehefa efa reto akaiky reto izy e. Ay kosa mba mahita olona ho namana ihany sika ry mino andao aloha mba hiala sasatra eto amin'izy roa eto e reraka mafy azy zany tia. Fa inona reto e to vao maika manantona nefa efa saika hoenjehana dia ahoana natao ivony koa ty to ohatra ny za indray no ataony tsara jery. Manahoana nareo rakizy a mba aleo aloha mba hakaina kely eto hijanona eto fa tena reraka mafy azy zany sady mavesatra koa ny entana ny andro ty efa mba mahaizina nefa dia mbola lavitra ihany ry ale. Tsy manina fa mipetraha aloha makainy fa ina daholo reto entana hoentinareo re. Vary akory sy mangazo ary vomanga ireo e mba vokatra kely nomen'olona anay tany ambanivohitra matsy ireo. Tena olona mafiady koa ny fijeriko an'ireto zany. Aleo raha angatahana mangazo vomanga aloha mba misy atao-kaly zao arivo zao ihany koa rehefa tsy manome dia entina mandosotra tsotro zao e. Neny a sao mba tian'le tao anykotrana ny entintsika reto izy ohatra ento koa maka re raha nareo e. Maka fa inona rety e to zay heritra retiko dia voavaliny avy etrany ohatra ny mahagaga ihany izany ko. Ahoana ry Maefa akandreo ve tsika? Aleo ary aka kely ihany izay e sady amin'izay mba maivomaivana ny entanareo ko. Marina aloha zany maka fa tsy maninona re. Aza tao betsaka loatra ry Maefa izy miana aza nge mba efa reraka mihitsy tondran'ireo tany alavidavitra be tany e sa tsy dia lavitra ny nakanan'ireo? Lavidavitra kaikikaiky ihany e naka tsy maintsy mandeha tongotra koa moa izay fa ny vola tao sarandalana ary tsy misy raha teo. Tena mafiady reto marina. Andao re aterinay hatreny amin'ny arabe nareo fa tsy maninona e. Aiza misahirana re anako efa maivana ne ireo fa misaotry indrindry. Tsy maninona re raha neny foka aterinay nareo a. Andao ary reraka izy eo. Ka aiza raha ny voandalana nentina avy any misy vomanga sy mangazo nentinay tokoa nge ao e betsaka ihany aloha e raha ohatra ianao ka hitondra hitondra mihitsy izy koa matsy efa nanomezana ihany Maefa moa sy ilay tovovavy ray. Maefa zanaka sitra sy fara ve? Tsy fantako aloha asa tsy fantatra aloha fa izay netson'ilay tovovavy niaraka taminy. Taiza ny mahitanareo azy? Teo amin'izay lalakely akaiky ny tamboravo izay re. Ny voanatazana anay anefa izy ry dadatoa dia nitsangana ilay tovolahy toy ireny olona nakan-dalana na nendaka ireny. Dia ahoana tsy naninona ve nefa? Imena aloha nefa natahotra.
saingy tonga dia modina ampiresahako raha mbola sy tonga teo aminay akory sady vao mainka mipetraka teo akaikin'ilay tovavy teo ane zay e dia gaga izy roa fetsynge io neny iro dadato dia nomenyneny vomanga sy mangazy kory zareo tena mahita hevitra marina ro mianaka izany ka marina moa dia zay e zay tsy sananao nininina taminay izy ireo ka gaga koa ako fa teny akaikina tamborava koa nahitako any mahefa sy izay tovavy izay nipetrapetraka indray andro sady nangatabola fanaona hony nino aho fa mety ho fofanaony mihitsy zany ka raha izy tokoa ary iny anao ataony eny amin'ny andro efa maizimaizina asa re tena mihiny mihitsy aho fa manendakoly iny mahefy iny mahatonga an'izany mantsy dia vokatry ny fahantrana tafahoatra sy ny tsy fahampian'ny fitiavana dia no isetra ihany mampalaheloka ary to lasa saina be ange dadato izany tsy misy inona retsy tsy maintsy ataoko mihitsy ahitana ny tovolahy mihitsy mety varolavo mihitsy iny raha tsy miasa aloha andeha kelitra izy mianaka ay tokoa moa mbola misy asa tokony ho ataoko fa adiniko zay fa velomina ro mianaka mivelomy dadato tao a marina efa mifiry zao oale ty amin'ny valo alina tena aleo andeha aingana amin'ity lalanyity fa mangina loatra ka amin'ny vonoana amin'izay ry vony fa ity tamin'ity ny azabe a zere ka manahoana anao fa hitamin'ny mahefa amin'izao bikako izao hoe mety any mety mihitsy zao bikanao zao ka tsy misy ahatarina hoe vehivavy mihitsy ianao amin'ireny akanjo sy pataloha ary satroka nomeko anao reny milay zany raza miteny tsony aloha fa evetakaiko ty le olona aleo anao vaoko azy aloha e tonga dia hipotra tampoka avy ato anaty lobolobo ato aho mba naitra azy dia tonga dia asio torana raha voatonga eo inona ny lara zokony be iny ko midaka misidiny eny amin'ny loto iny oropare adrasy lesy efa mila hiazakazaka mihitsy ve lesy elahy ohatray ay ve elahy manaona letsy salama letsy ropare fa mainka ho aiza aloha izy zany no tsy dia misy mahamaika lesy afa-tsy ny ody mampimeako lesy elahy ty fa misy navijela le atralolady tsy vady tsilotsilona tsy aloha ve lesy mba mandeha miadana dia mba mahita azay ilaina inona moa letsy no ilaiko ty andalana adala ve lahy ohatra hoe mba jerijery sipa lesy jerijery sipa fa anga moa letsy alahy dia mbola amin'izany foana hatramin'izao fahanterana efa mananotanina akaiky dia akaiky izao fa nga efa tena hita hoe antitra alitiry mahazava ho azy reny zanaka alahy reny ve tsy efa misy manambady sy niteraka letsy na koa efa misy vita fianarana ambony raha mba nianatra ihany sy io indray alahy raha vao miona sy miresaka amiko dia tsy maintsy zany zanako zany foana ny mba hirairain'lahy tsisy zavatra azo resana fa tsy zany hely ty mba mampatsiaro fotsiny any lala izy ay ve dia tena tsy misy tsaroany latsony mihitsy izy ireny ny very fa mba efa nisy nenina aza lesy alako fa zao lo ty raha mijery ny fomba mibandy amin'izao fotoana letsy ribary dia tena tsara le tsy mananjanaka zany ny fahitany lazy fa tena momba an'izany mihitsy ny tadavako an'lahy saingy tsy hita moa lahy ratsy zao indraiko fa maninona ny fomba mibandy amin'izao fotoana izao momba an'izay indrindra no antony tadavako an'lahy zay ely zay fa ahoana ho ahoana zao letsy raha vany amin'ny fanja le sipako tsy mbola fantatra lahy zay eno betsaka ny sipahany lany mbola tsy fantatro ary tsy misikotra ny alalan'ireny amin'ny lahy koa inge eto ny teninlahy eny raha vany amin'ny fanja aho efa ariva efa maizimaizina aina aloha tamin'izay nisy bandrolana nakan-dalana aly ty taiza lany ny zakanany ny lalana makany aminareo mantsy nefa tohatra ny
tsy de hoe toerana mangina loatra tsy hoe tonga de nody ange tamin'izay fa mbola nisy dia afasakaleako lesaka tari amin'le tamboravy zay tadidiny lahy ve iny mangina ihany iny lalana iny fa tsaroany lahy raha ny fahalalako an'izany lazainy sety zany de to le toerana nahitako any mahefa sy le tovavy miaraka taminy deo koa ny nahitany mino sinivo azy ireo ka tadidiny lahy ve io toran'io e eny le tsy tadidiko fa toy izy miteniny lahy nisy bandrolana nakandalana ao aly ty teo izy aloha tena tsy napoziko fa mipotra tapoko avao maizimaizina toatra lahy de tonga de namely mafy zany raha tontolo fa lazaiko anylahy tena fanina ly ty mampimiala fa nga ingeza be ohatran'ina ly ty izy zany ny tontondro indray mandeha de efa nahafanina ny lahy tena glady be izy aloha tsy vitan'izay fa tena mbola sidina n'le ry tamin'ny bakako ny lohako teo vao tsaroko fa niodina tamiko ny tany aman-danitra de ahoana ny nataony lahy tamin'izany zany velesy de mbola iomezana sy any tanina ka lahy mampimeko de very lafa inana nataoko zaza mba torana tsy ny fahavoazany langy le sy ny mampime ah efa any fitantarany lahan'le izy tena mety mizanaka lahy ihany namety any lahy tany de noy aho fa azalozany lahy mody mitanondritra lahy aveo aloha eno any lahy asana mbola nasiny tamin'inona vavako fa tena tsy fantatra ho vava ntsony fa mibindana be molotro ty sala amin'ny abe any totondry azafady letsy azafady fa sanatria akory ny fahavoazany lahy mampimiafa le filazany lahy azy mihitsy aiza lesy misy molotra ohatrany totondry tena marina zany ratsy sanatia fa hoe sampona tena marina angely izy zany lazaiko an'lahy zany fa ny tena saikina lasa dala ozy lahy fa mbola nisy inona koa e so de mba mamorona manao an'izay omezako fotsiny eto ary alahy ty za ve lesy de anyloza saika nampivao a de tena lasa ny daholo ny fitafiana rehetra tetiako iny toratra amin'ny kiraroko klody kely manga zay sisa ny navelany mialatsiny letsatrsetra mialatsiny aminahy mihitsy fa tsy tanako mihitsy ny fimezako fa de ahoana ny fomba nodiny lahy tamin'izay torana tsy natsiary tena aloha de nanara-ponanala ny fitafiko toatra lahy so ihany fa alina ny androko efa tsy de misy mpandeha loatra tsony ka mba tonga so matsara tany an-trano any ahako tena loza tokoa zany nahazo an'lahy zany letsatrsetraka fa ono ahoana de nilazan'izany fahavoazany lahy zany ve ny tadiavany lahy araky ny filazany lahy teo so de mba heveriny lahy fa zava-bitika ary zany eny e ka inona ary no azo atao amin'izany o zao e lahy vo nilazan'izany tamiko sa mbola tazany lahy manao n'izany amin'io toeran'io izy ireo amin'izao fotoana izao tsy fantatra alohany amin'izay e fa hatramin'iny ka hatramin'izao de tena nylaviriko oatra amin'ny fahasambaony mandeha amin'iny lalana iny nareo nge ny tokony mijery ny zava-misy any eny ary letsy eny fa efa eniko zay andalo eny any amin'ny fotoana izay mahamety azy andray marina tena tsy mahita olona tsony mihitsy ianao zany raha nivo oay ay ve ibary nao koa manaitra mba mora tahitra koa ianao zany ary hoaizany to efa maika de maika ry ka ety atsena anaty vahoaka ne isika rybary miatrika lavan'ny mpangary posika nahoana moa no everinao tsy taitra raha vao misy mikitika fa aizany misy mivolanao ty aposika tiako aizandray raha lasa mipangary posy ve reto vola kely reto rybary de inona indray moa zany vidianako sakafo kely ho anjanako amin'izao fanombohan'ny asany zao ay tokoa moa efa manomboka ny asany izy zao tena niezaka mafy tokoa nge mino zany endry mihitsy izy inika endry tsy nasiany very mihitsy fotoanany faly mihitsy aloha rybary fa mba mijery ny fahantrana andriamanitra miainy mivavaka ataoko isan'andro izy miteny an'izany ianao ronivoka mba misy resaka kely momba ny setra tya aza lesahana amiko intsony rybary ny momba ny setra fa ahoany tiako dinona mandrakizay aloha ny fisiny ka zay o lazaiko ianao aza tsy fantatra ao akory de efa loza ry zato ianao manakana tsy resaka ny momba azy ka tena tsy tiako anie na mandrery anarany aza rybary zao
niangavy ahy izy mba hijeren'izany toerana nany an-dahan'olona zany ndany olona ngaony izy ay ve mba liana ny andrenomba azy ihany ianao e tsy izany efa mahagaga ihany raha olona to azy ireny ny hoe anaiky hoen-dahan'olona e ka nitapoka ange tsy mahalehilahy sady raha araky ny filazany dia tohatra ny teo amin'la toerana nahitanareo mianaka tovolahy sy tovovavy mipetrapetraka tamin'ny andro ariva efa maizimaizina no navo azy tamin'izay le nieritreretiko hoe mahefa iny mihitsy raha azoko izany tianao lasaina bary dia ny zanany ihany izany nahavanondoza taminy ka izany mihitsy ny fiheverako azy e nefa asana tsy hay na olo-kafa koa toerana mangina loatra mihitsy ny lalana amin'ny tambora avinika mety ahavantana ny olon-dratsy mihitsy izay aloha e raha sanatriny efa ka mahefa zanany tokoa no nahavitan'izany taminy dia hiezaka mihitsy aho hanakana an'izany tsy maintsy ataoko aloha izay ahitana n'iny tovolahy iny hanitsy azy amin'ny lalana marina mihitsy ny eritreritro izany hoe tsy maintsy ahitako asa ho azy mihitsy izy izay ny tsara ho azy marina aloha izany dobary atao fa adidy amin'ny maha olombelona ane izany sady adidinao koa eo amin'ny asanao koa ny fananany asa aloha no mety afaka azy amin'ny fanendahan'olona eny marina mihitsy izay anao zay ka izay aloronivo tsy maintsy anara-maso azy mahampalahelo mihitsy ny tovolahy iny tsy isy ray-mpananatra tsisy nizaniza rehefa mba lehilahy lehibe ihany nefa dia tsy ao an-tsainy akory ny andeha ho any amin'ny lalan'ny fahamarinana aizako mangalatra sy manentaka veny mba asa azo ny atao izay ary aloha fa sao dia tara sakafo mino ka velomy bary azafady fa voahitsako sy voadonako ianao azafady re raisy tahitra hoe izy ary zany mandona zany ay raha misy ihany vety azafady indrindra manahoana mise salama tsara ka seny manahoana zao salama tsara zao ka ela indray ianao vo hitako eny andro se fa tsy mifanojo fotsiny ary izy moa ny anaran'se mifankalala endrika fotsiny mantsika hatramin'izay fa tsy mifankalala akory marina tokoa izany mahefa no anarako e mahefa eo ary fa mitombona ny eritreritro tena zanaka setra marina ty ary tao lasa saina be no izany ohatray azafady ry se fa nisy zavatra nahavariana kely ay mahefa no anaran'se ny akosa rabary faly malalanao monsieur rabary za koa toraka izany arono voaise zao sa miantsena tsy miantsena fa mba mandehandeha fotsiny ary tsy miasa ngasy tsy miasa vo mitady dia mitady lava eny fa tsy mahita fa ono aho raha tsy mahadiso inona ny mari-pahaizana ananany se tsy izany mantsy fa mety ahita asa ho any sia ka raha ohatra se manana mari-pahaizana misazan'le asa ka tsy manana ny ahy zany ve vo nianatra kely fotsiny aho dia nijanona tsy mba nanambola nampianarana mantsy ny reniko fa inona no asany dadany se tsy manana dada raha mise raha bofy ihany nao ay ve iny ka inona raha no asany reniny se ohatra ny polisy koa le rangaty antanina daholo babay sy roa vohatra rehetra aleo rangahy ilozana manasa lamban'olona izy ay fa ilozako aloha ianao fa ay moa mbola misy etan'olona mbola ho tomoko ary veloma ianao andraso aloha se andraso ohatray andraso fa tia misy vola kely mba midiny se kafe sy mofo sotra raha mise ary ireo aloha andefa rehefa mifankahitana antsika toy izana andresaka
tena lasa ho any saiko hoe dia zao mangalatra sy manendakolona zao foana ve ny velomantsika mandrakizay. Inona koa ary zany fanontaniana izany? Iza koa nisy an'izany manendaka mandrakizay izany ary aza mampimenao ka. Hatray ledi fanontaniana tena tsotra ne izany ka nahoana raha mampime anareo ohatray. Zao aloha no azontsika atao hitadiavam-bola amin'izao fotoana izao e. Izay mbola naoriana any tsy mbola fantatra. Sa mahita asafy ianao? Tsy mahitako nefa raha mitady koa ve tsika tsy hita e. Raha zao foana mantsy ny andoantsika dia ahoana rehefa antitra sa hoanao zy mahefa. Ary mba mandefa fisainana lavitra koa ane no zany. Sy koa maha olombelona ngiry mahefa tsy maintsy mieritreritra lala ihany. Anjaran'ny hoavy reny mandahatra ny hoavintsika ary vony a. Ary ny fitafiana Maninona? mba jerenao angeny akanjoko hoe tia iray tia ihany, tia iray tia foana dia amin'ny ala vao mba sasaina amin'izay ampitsavony azo ny eny avy any amin'ny tompo-tsasalamba sasany ihany. Nahoana nefa raha mividy savony tamin'ireny vola azotsika ireny ianao e. Ko matetika engeny eny tsy mba mahita karama manasana ny lamba zany e. Inona ny tsy azahoana savony amin'izany e? Ka reny vola entiko ireny engeny ataony sakafo mandra-pahitany e. Ha? Zaniko Fantany ve ny antony nahazahoanao an'ireny vola ireny izany? tsy fantaniko. Manontany azy indraindray fa lazaiko hoe mikarama mitaona entan'olona izay sy ilay namako izay dia izay. Ohatr'izany ihany koa nena isy neny ry vony e. Gasy ve? Tsy fantany izay azoko ny vola omeko azy. Zany ve? Ary tena mitovy fahatrana ange zany tsika ka tokony hifanara-tsaina tsara e. Hono ary vony? Tadidinao ve le lehilahy nangatahako vola efa ela be ry? Nangatahanao vola taiza dia efa ela oviana koa zany. Le tary amin'ny tamboravy e. Inona? Efa ela ihany aloha le izy. Ay ve tadidiko iny le sipa mibofinareo laikako zany. Dia ahoana fa maninona? Nifankahita tamindray a. Dia ahoana? Dia nilasa izy fa mahita asa ho ahony. Inona? Mahita asa ho ahony izy raha maninona ondry mahefa? Raha manana mari-pahaizana sahaza amin'le asa hony ahy. Dia ahoana ozy ianao? Nikenao ve? Enao ve adaly e? Ay zary izay mari-pahaizana nanako io. Hitako. Sady be fanontaniana loatra koa le raha sokony beko. Na asiako ny fehlany le ohatran'ireny polisy ireny ranga. Zay fa tena tsy afaka atao tsy haiko mihitsy ary mahefa le hoe rehefa antitra tsika dia inona ny velomantsika. Izay hozanantsika koa mantsy tena mety ahantra ohatra tsika ihany sa anendakola ohatra ny ataontsika koa ve zany zareo e. Leo re hoany zany vony a. Makarary andro fotsiny ka. Oay, tiandray misy aza manatsara amin'izay aloha. Mitandrematsana ihany aloha ry mahefa. Zao mansanatria ka mitondra basy izy dia ompitsoko voatsoko etsika. Mangina vanenao koa zany basy zany foana. Valeo maheloko ina ary ty. Atao ohatran'ireny nanaovantsika an'le tamin'le tary amin'ny tamboravy reny. Fa ahoana moa le nataontsika tany fa tsy tadidiko. Za mamely totoindro sy daka dia ianao koa tonga dia midariko azy amin'ny kopay. Sirary. Oay, ty fa efa akaiky a. Tonga dia tsiko. Tero. Inona ny lata? Ay. Iny koa le tena. Mama, indray mandeha tia. Zay fa nenjera ary andraso iverenako indray mandeha asina amin'ity kopay ity. Iny indray mandeha nen'ity. Vaky angamba aloha zay. Aroka zay fa tsy efa metsika tsony izy e. Andosa vainaingana. Ela loatra zany fa tonga dia endahana daholo ranga fitafiny fa rehefa ela lavitavitra ry misavany ao anatiny a. Sory aingana ary e. Aingana. Ary tsy mifanao hatramin'izay ihany a. Aingana. Andao amin'izay itsoka. Zay. Andao amin'izay ary. Andraso aza mandositra fa itifitra mijanona ma. Mba mahalala mijanona ihany ary aiza le namany laha teo. Lasa nitsoka ihany izy fa tsy nety nijanona. Ary tao vehivavy sa ary le ray nandositra teo vehivavy koa sa lehilahy? Lehilahy iny ka. Lehilahy iny razoky. Akanjo meny ny anaovako mifona re. Fa nataonareo inona le olona mivalapatra tsy ao anaty lalanao e? Nivonoanareo? Ka.
ary iza naniraka anareo anao zao izy tsy nisy ka dia ahoana no anaovanareo ny olo zao ka tsy fantatra zao izy io na maty natorana lazao any marina sady to tsy misy akanjo akory ngeny aminy eny nalainay daholo ny fitafiany fa mba te-hanambola re zay e ka maninona raha miasa raha ohatra te-hanamboly ka dia inonao koa iny niaraka taminao iny ny lasa nitsoka iny lazao a sipako mpifankaty zany zay e hitanao ny tranony hitanao avy ao any tranony e fantatro misy azy fa nefa ny tena mety tsy mody angambana izy androany zao ka zao andao ary aloha tsika amonjy an'le olona tsy vetivety aloha avy eo dia andao aloha amonjy an'le olona tena avy eo dia toizana indray lesaka tena avy alao re ary ody tena mametoky anao fa tena tsy anendaka ntsony zay marina e teneniko maefa maefa zany fe ny anaran'le namanao teo tompoko fa maninona nga ny fantaniako valiana iza no anaran-dreniny maefa tsy fantako tsy fantatra ahoany tena tsy ilaza ny anaran'reny maefa za mento kosa aloha e vao ainga anary sa efa ela ny arahanareo sy maefa e efa ela ihany ka saingy tena tsy fantatro momba ny fianakaviany tompoko ka efa mba nahanao ny aloha zay efa tsy dia maninona ka ary rahana no mbola misy miafana miandalana eo ihany zany ary izy reto olona miaraka amin'lahy reto lesy ay izy ary nao ka nytaniny e iza ononareo e lazao aleo ianao ihany no ilazan'izany ka eny ary reo ny zanaka alary seta zanako ahoana ary bary izao no izy ary fa in'olona tsara ity ny maefa zanaka alahy tamin'ny fara ary itsindray ny vony zanaka alahy tamin'ny bako tadidiny lahy tsara nga mafanana ny zanaka tamin'ireo alahy finona ny antony natongavany eto amin'izao fotoana tsy mbola mahasalama zao e zany mitondra azy ho eto e zany mampafantatra ny lahin'ireo zanaka alahy ireo ary mbola za ihany koa no amboraka ny mariny eto fa ahoana inona ny tia ny lalazaina za ho ano amboraka amin'ny lahy fa reo zanaka alahy ireo dia lasa mpanendaka sy mpamon'olona ahoana tsara hoe tia zava-doza lazainy lahy zany noho ny nataonao ihany raha ngaty iny natonga ny amenadary eto toy izao eo ianao mody mamony potretra io ato amin'ny hopitaly tsika izao ry maefa ka aoka mba tsy izy fe miakatra eto ka izy indray no milaza fa hoe zava-doza nefa avy amin'ny aminy any ela izy ka raha sitraka ao raha nga komisera dia aleo mihitsy zay voaka efa hitanay sy fantatraiky koa zao fa io ihany ny ray aman-dreny mpamitaka sy nampijalin'ny reninay ary mbola nandositra dia tamin'ny fahavelomanay koa eno a marina sy mazava daholo ny voalazanareo nefa aoka tsika iandry zay tena teny olazainy inona moa no olazaina eo fa tsy hoe eto any reo kagadrao fa zaza maditra mpahanendaka mpahamon'olona matoa nefa tonga amin'izao toeran'olondrato zao zay dia no nataonao ihany ary to ato dadatoa fa andraso kely aloromino fantatro ny anatin'ny sainao nefa misy teny kely tiako lazaina raha sitraka ao eto ny teninao ry dadatoa miaino anao eny ary ndray andro zay dia nilaza ianao hoe tiahitan'izany anadasy raha vaviko zany ka ankehitriny dia tanteraka ny fanirianao mifantanteraka ahoana izy romeno ny maefa ary tia kosa ny vony anadasy raha vavinao reo tia olona vao nanateranao fanafody tia kosa no setra rainareo za ve manonofo sa ianao no diso fiteny tompoko eno izao ary samy zanaka setra zany hoe tia lehilahy marary ity na reo telo menadary eo saingy ny reno no samy manana ny azy zanako koa ve zany io dokotera io ry bary ary zanaka elahy tamin'ny ivo io ry setra andray marina raha tsy todinina ataoko aty fona aminareo ary zanako isany aza mena tsy ny afahadala mifona mivalo ay mifahandeha kely aloha fa mbola miasa ry dadatoa
mana tena ny bouillon maefa sy vony any ny andro manaraka. Tena lehilahy-pahametaka tovovavy zany mihitsy ange zany ty raintsika tiry maefa e. Aza miteny mafy eo aloha anao so eniny. Sy inona niraraiko an'izany? Inona nefa ny antenainao amin'io lehilahy io e ha? Ny renintsika sahirana tamin'ny famelomana antsika raha tsy jereny akory. Zao zany zao any tena mety efa manana zana marona terana izy izay miadana azy finaritra tsara iry sa ho? Mangina aloha ianao. Anafaka amin'ny fahatrandra rangava io ha? Anagadra aza amin'ny mety ho tena marina. Mpanan-karena izy hatramin'izay ary sika mahantra amin'izay rangaha. Oka izay aloha ilay resaka fa eny io alohany izy e. Marina anaka ny tenin'ny bary. Zao vao tsapako fa mananjanaka efa lehibe a. Inona? Tsy lehibe tamin'izao izay rangaha fandrenina iny nanabe anay a. Ineny fa tsy enao, ineny. Ohatra ny tsy tia nisy resaka lava be tsony aka. Ranondraraka tsy azo rofina ny lasanaka e. Manomboko izao dia ho ray mendrika anareo zanako a. Hampiadana anareo a ny fananako dia ho fanananareo koa e. Tsy jaly ary tsy velona amin'ny alatra tsony nareo da. Matoky ary maefa sy vony. Iova tanteraka amin'ny toetra ratsy koa. Za nge ny diso e. Mety mbola tsy salama angango izy ka miteny ohatran'izany. Ndao rangaha andeha. Fa andeha hoaiza moa nareo? Tadio fa olana vita heliko angenareo. Gagadrao zay rangaha fa tsy olana. Okey, tsy anagadra anareo a. Matoky anareo. Za ihany natonga anareo ivary lava ohatr'izao. So ihany fa za zay nampijaly anareo zanako niaran'izao vony zao. Ka ny tokoa fitaka rangaha ty fa ny atao no hita. Zay mihitsy ry maefa. Engane ivoaka soma tsara amin'ity hôpitaly ty hafa ho hitanareo tokoa no ataoko e. Tody nosy ratandrahary mpandray feo randremana tena tokona sandratra.